Andriamantoa Rajaonarimampianina ny fiovana izay nambarina teo tiova le olona ny fijerinao azy ve samy manana vahaolana isaky ny faritra le fiovana takiny izay sa misy fototra iombonana tokony raha miezaka ao anatin'le fikatsahana le vahaolana amin'ny fiovana zay. Zany hoe ny zavatra voaraika aloha raha nandeha isaky ny faritra rehetra eran'ny Madagasikara dia misy zavatra anankiray tokony tadida ny mpitondra rehetra sy izay olona ny fampiresaka rehetra tany dia ny lafo ny fandriam-pahalemana. Zany dia tena anisany mampikilay ny olona rehetra eran'ny Madagasikara mihitsy na an-tanan-dehibe io na any ambanivohitra io na any amin'ireo atsotsika hoe zone rouge faritra mena satria dia nandeha tany amin'ireny faritra ireny zay zany aloha dia tena hoe misy antenain'ny olona aingana dia aingana amin'ny mpitondra ny elany amin'izay fandriam-pahalemana izay. Ankoatran'izay dia le niteneniko teo hoe ao anatin'le fahantrana le olona misy zany zavatra tadiavin'le olona iova eo amin'ny fari-piainany eo amin'ny fiainany ary manantenany zay ny olona amin'izao fotoana izao. Ka zay nataoko hoe samy manana ny fomba anehoany an'le izy ary samy manana ny fomba zay hitadiavany an'le izy ny olona rehetrarehetra ary misy mihitsy moa zany dia efa lazainy mihitsy hoe Andriamantoa filoha zao ny tadiavinay amboary ny lalanay. Any amin'ny sasany dia tena lalana fotsiny, any amin'ny sasany dia tena fandriam-pahalemana fotsiny, any amin'ny sasany dia tena hoe ny zanakay ireo tsy mianatra ka dia ampianaro ny zanakay. Fa zany hoe tsy izay rery akory le izy fa zay aloha no hoeninao voalohany mpaka any amin'ny sofinao ary teninao mihitsy hoe tena miatra amanaina le izy. Hery vaovao satria moa zay zany ny fanarahana fa hoe hiantsona ny hery vaovao ny Madagasikara. Raha ny fandaharan-teny nataon'ny Hery Rajaonarimampianina nandritra ireny fampielezan-kevitra ireny satria ny tena dia anisan'ny nanaraka ihany koa faritra maromaro nanaovanao fampielezan-kevitra eran'ny Madagasikara. Ny kabarinao dia tsy mihoatra ny 7 minitra ny faneho-kevitra hoentin'ny olona nefa sy ny fangatahana betsaka ihany koa. Ny fantaniako hoe ampy ve na ahafantaranao ny tena tadiavin'ny olona tadiavin'ny malagasy le 30 andro nanaovanao fitsidiana andreo faritra 20 ny tetezanao faritra nandritra ny 30 andro nanaovana ny fampielezan-kevitra sy mialohan'izay mialohan'ny fotoana ny fampielezan-kevitra na ny pré-campagne. Zany hoe raha ny tena marina angetsy hoe tao anatin'ny 30 andro vao nahafantatra Madagasikara efa ela no nahafantarako a Madagasikara efa ela no nivezivezeko tamin'ny faritra maro manerana Madagasikara ary eo amin'ny asa maro zay nisahaniko dehibe ny zavatra fantatro ny dossier fantatro mahakasikana faritra maro eto amin'ity fireneny ity ka tsy tamin'iny ihany zany raha ny tena marina no nahafantarako any zay mety ho tadiavin'ny olona zay mety angatahan'ny olona fa azo lazaina hoe efa ela nahafantarako an'izay fa le 30 andro raha ny tena marina dia tena nanamafy satria izy ity zany tsy hoe any anatin'ny dossier ianao na mamaky boky ianao no mahafantatra le faritra na mahafantatra le ponina any amin'le faritra na mahafantatra ny zavatra tadiavin'le ponina na mahafantatra ny zavatra tena marary ao amin'le fiarahamonina zay tsy dianao fa le 30 andro io zany tena ny fanakekezako kokoa tamin'le vahoaka sy tamin'le faritra ny ainona ny tena marina ny aino satria raha araky ny teninao teo ange le 7 minitra dia neveriko fa zay no ampy ho an'le olona aloha zay milaza zavatra 3-4 lehibe misongadina ao anatin'izay fa aveo tsy vitaniny fotsiny le izy fa zay miona amin'le olona miresaka amin'le olona misy fanakalozan-kevitra rehefa aveo amin'ny faritra maro zao dia hoe rehefa vita le fionana akalamanjana tahaka ireny dia misy fionana indray miaraka amin'ny opérateur économique miaraka manabaizana ao amin'ny tanàna dia mivelatra zany le adevitra zay ataoko amin'izay fotoana zay. Raha minonao zay dia ohatrany hoe zany hoe tsy kisendrasendra mihitsy zany na tonga anao ho candidat ho filoham-pirenena fa mety hoe natosiky ny zava-misy zany ianao dia ohatra hoe tonga amin'ny toerana io ho candidat filoham-pirenena zany ary fanontaniana hoe zay zany ohatra mpanao gazety dia aloha tsorina aminao hery vaovao fa ohatrany hoe tsy nanapoy anao hoe ho candidat mihitsy aloha
fa de hoe teknisiana izy iny a ary mahay avofehany ao amin'ny teti-bola ao a mahay tsara izy anefa lasa candidat ianao zany hoe tiany mba fantatra ihany ko mo ao anatin'izay hoe zay manohana anao amin'ny ara-politika matiany olona fantatra ny vahoaka fantatra satria ianao mamoaka amin'ny gazety ianao dia olona rassembleur mialatsiny amin'ny teny vahina hoe rassembleur ianao a manoa firy ny manohana anao ary manohanao ve Andriamatoa Andry Andriamatoa Hery Vaovao angamba tiako hiverena kely aloha le hoe fananinina no latsaka ho candidat zay angamba no hevitra lehibe ao anatin'le fanontanianao teo manina latsaka candidat satria hitako teo amin'ny fotoana iray andro vitsivitsy herinandro vitsivitsy talohana napahakevitra fa tena latsaka katerena ny firenena ary latsaka katerena indrindraindrindra no ny antony politika ny firenena tamin'izay fotoana izay ary amaolo-pirenena ny tena na tiana na tsy tiana dia tsy maintsy mieritreritra mandinika ny tena hoe de makaiza marina raha zany ty fiainany ty fireneko ty makaiza marina ny fiainany vahoaka malagasy ary de mazava ho azy koa hoe makaiza marina ny fiainako satria za de ao anatin'izay vahoaka malagasy zay dia rehefa nandinika an'izay aho dia rehefa nandeha moa reny toedraraha maro samihafa reny a dia resy lahatra fa mila olona mila ny zanaky ty fireneny ty fireneny ty a andray andraikitra eo amin'ny fotoana sarotra anankiray ary de zay zany natongahako a nanapa-kevitra hoe ilatsaka ary rehefa nilatsaka zany a dia io fanapa-kevitra na tianao na tsy tiana Radavidson dia fanapa-kevitra manokana zany mavesitra ange zany andraikitra ho raisina hoe ho filoham-pireneny zany io tsy hoe mampirisika ny etsy a na manohana ny aroa de hoe lasa ianao anao an'le zavatra fa ianao aloha tsy maintsy resy lahatra hoe tsy maintsy ataoko ty zavatra ty a resy lahatra vonina manana finoana fa de ho vitako ty zavatra ty a dia zay aloha zany fanapa-kevitra no raisiko tamin'izay fotoana izay avy eo zany a dia nolazaiko hoe tsy ho vitako rery ange ty zavatra ty misokatra amin'ny rehetrarehetra aho ary dia anambatra ny rehetrarehetra arak'izay azo atao koa zay nanona tonga ny laza hoe za de candidat ny fampihavanana ary anambatra ny hery rehetrarehetra entina mpandrosoana ny firenena ka le fanontanianao teo hoe iza no hery manosika anao a maro ny hery manosika ao an-damosonao betsaka ao ny atoko politika ny manohana ny président Andry Rajoelina de manohana koa leader Fanilo a manohana koa ny fivoya manohana koa betsaka zany a no ataoko hoe hery ara-politika nefa tsy ireny ihany a fa betsaka ihany koa zany a ny antokon'olona maro samihafa association maro samihafa vehivavy mpianatra mpanjara zay manohana ka nytiako tenanao de zao hoe mivelatra le izy a ary zay marina angamba le hoe hery vaovao a zay tiana ampitaina amin'ny rehetrarehetra zany hoe raha itsy le fantanina hery vaovao ianao ve manaiky an'le ntsony hoe candidat mpanjakana ina moa ny atao hoe candidat mpanjakany zany ange no antaniko any olona foany hoe inona moa tianareo tenenina am'izany hoe candidat mpanjakana izany zaho a tsy mampiasa fitaovam-panjakana na kely varavety azy ary mba tiako lazainareo fa na tam'za ministry ny fitatana sy mbola sy ny teti-bola ary rehefa simba ny fiara zay ana amin'ny maha-ministra de ny fiaranay manokana ao atrano no etiko tsy mitady akory a hoe ameo fiara any amin'ny rahanina any amin'ny rahanina ka mainka ave fa tonga amin'ny fotoana hoe tsy azo atao le izy mampiasa an'ireny fitaovanyreny de izandray no anao an'izany a tsy ao anatin'ny sotoavina zay tena hijovoko zany zavatra zany Andriamatoa Hery Vaovao ny filazanao moa zany de resy lahatra ianao amin'le hoe hitondra vahaolana anasitrana ny Madagasikara anaisotra n'le fahantrana raha ohatra ka zay no aretina resy lahatra ave zany ianao atreto fa ny fanafody rehetra takina amin'ireo le mampangetaheta ny vahoaka ireo de vory amin'izao vanim-potoana ifampiresantsika hoe ndroandro mialohan'le fitaom-pifidianan'izay ny hoe vory a izy io ange mandeha tsikelikely tsy za rery
no anarina ty fireneny ty manana hevitra manana finiavana manana finoana manana fahavinonana fa zay le mahatonga teo hoe mila tambatra ny hery rehetrarehetra indrindrindrindra ny hery avy amin'ny vahoaka ny vahoaka dia mila mandrakariva ho ao an-damosy ny mpitondra azy ary zany zany mahatonga milaza foana hoe mila averina mihitsy ny fifampitokisany vahoaka sy ny mpitondra azy zay ny fototra zay iveriko fa tokony ajoro ary amin'ny alalan'ny fifidianana ihany a no azona mametraka an'izay ka tsy maintsy aorina ny fifidianana zany tsika aloha vo afaka milaza hoe tafapetraka zay a fitondram-panjakana zay avy amin'ny vahoaka izay a zay no azontsika mametraka fitondram-panjakana zay tandalana ary zay zany no fototra zay azahoantsika mametraka ny programa maro samihafa ka raha androany zany a dia ozy aho hoe efa misy fahavinonana na amin'ny vahoaka na amin'ny tena koa fa dia miandry aloha ny fifidianana isika aorinan'izay tsika mametraka ny rafitra rehetra zay azahoantsika mitondra amin'ny fivoarana minotsika vahoaka maromaro hery vaovao no minotsika amin'izao fotoan'izao ary andao mba ho resahana akaika raha ny programa nasanao e raha atao hoe metsiditra amin'ny tena hoe pitsipitsyntsika inona ny zavatra ho arosinao a ho amin'ny vahoaka ary rehefa ianao nitondra firenena ny aloha zany dia miverina am'le niteneniko teo aho hoe krizy ara-politika nisy teto Madagasikara noho izany zany aloha dia tsy maintsy averina hitombona tsara ny lafiny ara-politika zay le hoe fifampitokisana teo fanjakana tandalana teo rehefa tafapetraka izay a dia afaka mametraka isika zay etaeta mainka ny vahoaka zay hitako eran'ny Madagasikara le fandripahalemana mila miverina zay fandripahalemana zay satria na inona fiezahanao ametraka programa eo amin'ny lafiny ara-ekonomika eo amin'ny lafiny ara-sosialy a raha tsy miverina ny fandripahalemana amin'ny endriny rehetrarehetra dia ho zava-pony zany zavatra rehetrarehetra zany fandripahalemana amin'ny voalohany faharoa zay efa voiziko foana dia ny hoe fitsarana tsy mitanila fa tena mitsinjo a ny tombontsom-bahoaka miaro a ny tombontsonin'ny vahoaka ary ny fahatelo a dia ny ady amin'ny kolikoly zay ny everiko fa zava-dehibe reo zany le tokotelo mamasana andro a zay everiko fa tsy maintsy apetraka aloha zay vo miditra am'le programa le tianao tenenina angamba sady am'le hoe lahara-pahamehana dia hoe inona eo amin'ny lafiny ara-sosialy amin'ny ara-ekonomika no mahamaika dia ozy a milafiny ara-sosialy ady amin'ny fahantrana angeny ataontsika zao am'izao fotoana zao hoe betsaka ny mahamaika am'izao fotoana izao zany afatra voaraiko zany zao a akizy tsy mianatra nefany a ao anatin'ny fidiran'ny mpianatra sika dia nilaza tamin'ireny olona rehetrareny a ary nanaiky teo masondreny olona rehetrarehetra reny nanaiky teo masondreny akizy reny zay mijery a zay nanantena manantena zavatra be dehibe ozy aho hoe rehefa izany ho filoha dia zao mianatra ianareo mianatra daholo ny zaza malagasy rehetra zany zao dia hitako fa zava-dehibe reny taranaka malagasy reny a reny amiko a ny voalohany a tsy maintsy jerena amin'izao fotoana izao zany hoe zay zany anankiray lara-pahamehana maika dia maika dia jerena manarak'izay koa misy antokon'olona am'izao fotoana zao zay tena hoe ao anatin'ny fahantrana tanteraka mihitsy tsy le hoe mahantrahantra fotsiny fa tena mahantra tanteraka na nohan'ireny olo reny ara dia tsy misy am'izao fotoana zao nitsabony raha teo dia tsy misy a reny zany a dia tsy maintsy ho karakaraina aingana dia aingana reny le ataoko hoe priorité zany a am'izao fotoana izao Rajaonarimampianina matetika le mpitondra fanjakana na mpanao politika manana finiavana ohatran'izay fanazavanao zay ny tsy azotsika adonoina koa nefa mandrakariva ary voaresaka foana izy io tatoato ny toetra raha ifandraisantsika amin'ny sehatra iraisam-pirenena zany hoe misy teritery na gejageja zay tsy ahafahan'le mpitondra na le mpanao politika tena manatantera rak'izay no everiny fa hoe irosona aiza ho aiza ny fomba everinao fa hoe hiatrehana an'izay satria misy fiovana izay andrandraina zany ao anatin'izay fitantanana vaovao hoentinao zay am'sotranao zany fantan'izany soava fa za loatra am'izao a tsisy teritery mahazo ah e tsisy gejageja mahazo ah fa io moa resaka fifandresen-dahatra io hoe anjarako a anjaran'ny mpitondra ny mandresy lahatra reo firenena maro samihafa zay efa miara-miasa amintsika na tiana miara-miasa
amintsika ka ny azy zany raha am'izay ny fomba fijeriko de ho za hoe am'izao fotoana izao nge ilainy isika nge nosy tsika tsy afaka miolon'olona ilaina ary tsy misy firenena am'izao fotoana zao de tena sailaza mihitsy io za tsy fandraina amin'iza na amin'iza fa de ho za hoe ilaina izay ifandraisantsika amin'ny firenena samihafa izay ho karakarainy zay ary everiko fa anisan'ny fanotra anakiraiky io zay a etitsika zany a anatanterahana ny programa maro samihafa indrindra moa am'resaka hoe hitadiavantsika vola zany amin'ny resaka fitadiavam-bola izay indrindra Hery Rajaonarimampianina resaka bailleur de fonds misy ny resaka mandeha satria hoe efa foana ono ianao teo amin'ny ministeran'ny vola tao ihany efa foana ono ny kitapom-bola mpanjakana mety misy fanazavana hoentinao hoe mahakasika an'izay ary ahoana ihany koa ny fomba amerenanao ny fahatokisany ireo mpamatsy vola vahiny iverina eto Madagasikara amin'izao fotoana izao satria fantatsika ihany koa ny zavatra misy satria crise politique misy teto Madagasikara ny sintaka izy ireo ahoana manome tokony vahoaka ve ianao fa afaka mandresy lahatra n'ireo mpamatsy vola vahiny ireo iverina ampiasan'ny volany indray eto Madagasikara ankoatra n'ireo mpamatsy vola ny bailleur de fonds traditionnel tiako resahana ka misaotranao misy aloha amin'izany fanotaninao zany satria za raha nandray ny ministera ny fitantanam-bola sy ny teti-bola tamin'ny taona 2004 de zany mihitsy ny lazaina hoe efa ifoana ny vola ao a raha ivolana sisa no anananao ao a roa volana sisa no anananao ao a efa taona mahery ako efa taona mahery tsika zao a efa taona any teo a mbola nahita hevitra ihany io zany karohany io hoe milaza hoe fony zany a mbola voalohany ny karaza mampiasa mpanjakana farany teo hatram'izao a dikan'izany de tsy foana le izy fa io a dia misy zany a fahaizana zay tsy maintsy misy trakefa ihany koa zay tsy maintsy ampiarinao ao amin'ny lafa ny fitantanana fa ialako zay resaka anankiray zay fa le faharoa le hoe ahoana ny resaka famatsim-bola zay iraisam-pirenena dia misy anankiroa moa izy ireo a rehefa tena jerena le izy a ny anankiray roa a de le famatsim-bola miaraka am'ireo hoe bailleur de fonds traditionnel banque mondiale union européenne ny banque africaine de développement zany ny famatsim-bola tamin'ireny nge tsy tao anatin'ny tetezamita nge natapaka an'ireny efa voiziko foana zay hevitra zay efa tamin'ny taona 20 no natapaka an'ireny fa tsy tao anatin'ny tetezamita na noho ny crise no natapaka an'ireny zao nefa mba tiako lazainareo sanatria tsy hoe frérehany ny lazana zany fa ny zavatra misy aloha mba ho lazaina ihany le izy a izahay a de niezaka namerina tsy kelikely ny fifampitokisana niaraka tamin'ireny mpamatsy vola andeha ataoko hoe traditionnel reny zany a am'izao fotoana zao niaraka tamin'ny banque mondiale zao a de mbola nisy ihany a ny fanoizana ny fiarah-miasa mbola misy mihitsy azy fametrahana projet d'urgence anankiroa ngezabe zay misy hatrany amin'ny 160 millions de dollars ny projet environnemental misy any amin'ny 40 millions de dollars mahery ihany zany a reny zany a de mbola nitoizana ary de mbola nandrafitra projet vaovao zay ho avy ary hitantsika eo le izy fa ao anatin'ny zavatra ho avy zany a miaraka am'ireo bailleur de fonds reo takan'izany koa miaraka amin'ny européenne takan'izany miaraka amin'ny banque africaine de développement zay tsy nanapaka mihitsy ny fifandraisana fa natao ny famatsim-bola zay atao hoe amin'ny lafiny ara économique aza de nanohy ireo dikan'izany de zao izy fahatokisana atao izy fiarah-miasa atao zay tsy nanapaka mihitsy ny fiarah-miasa tamin'ireo a fa mikolokoloanay a zany fiarah-miasa zany a natsarainay a zany fiarah-miasa zany a ny fandinika tamin'izy ireo izahay a mba hazahoana zany a mametraka no avy marina fa misy ny ataoko hoe contrainte maro samihafa teknika amin'ireo mpamatsy vola ireo a nefa na izanina tsy zany a de azo lazaina hoe mandroso isika am'ireo fa le lafiny anankiray zay tiako tenenina de ny hoe misy koa ny famatsim-bola zay iarahana am'ireo tany tsy iraray avy ireo a ary ireny moa aza de azo lazaina hoe misy koa le famatsim-bola zay ataoko hoe privé zany investissement direct zany a étranger reny moa le hoe privé reny zany a reny zany a de misy any reny natao anatin'ny crise ara de misy any reny mety tsy betsaka le izy a fa reny zany nosotomotsika ary zay mino fa afaka mandresy lahatra an'ireny zay a
mba hatongavana eto Madagasikara hitsofoka amatsy andreo programa zay tena hipetraka rehefa izay no tonga ho filoham-pirenena. Ndesaka hoe hery vaovao miresaka fiovana zany ao anatin'izay zavatra resanao zay satria mihaino antsika ny vahoaka amin'izao fotoana zao andray matoa Hery Rajaonarimampianina mihaino anao izy satria ianao ho filoham-pirenena zany ka hoe miresaka volontsika mahantra malagasy tsampo ny vola mitrany amin'ny any ny fanontaniana valinao mivantana mihitsy dia hoe vitanao ve ny mitondra vahaolana mikasika ny zavatra mahavaivay ny malagasy dia ny herinaratra io na ny opérateur économique na ny olon-tsotra isa tokantrano dia samy sahira-tsaina amin'ny resaka herinaratra zany na ny vidiny zany na ny rano sy fisotro zany satria ny eto-Antananarivo ara dia be ny olona mbola matsaka faharoa manaraka an'izay ianao ve afaka mametra paikady ahafahana fe fidanga ny vidim-piainana farafakely mba tsy sondrotra intsony na tsy resaka afa-tsy ny solikarytsika misotranao am'le fanontaniana ny zavatra natao nge tao anatin'ny tetezamity dia ny fe an'ireo zavatra maro samihafa ireo marina fa betsaka ny zavatra mety nanahirana fa ny natao dia ny fe andreo zavatra reo raha miresaka fotsiny ianao hoe herinaratra resaka teknika anao maliko anao am'ilay izy dia zao tamin'ny isa-taona raha ny tena marina nanomboka tany amin'ny taona 24 tany dia efa misy zany paikady hoe mba hatonga ny jirama io ahato tena eo amin'ny fiodonany dia tokony ho ampakarina isa-taona ny vidin'io herinaratra io zay zany nefa ao anatin'ny paikady zay dia misy akio paikady maro samihafa zany moa le hoe tokony atao koa ny anatsarana ny fitantanana anatiny ao amin'io jirama io fa inona ny zavatra nisy tamin'ny 7 tsy niakatra ny ary tsy nampakarina ny vidin'ny herinaratra fa ny mifanohitra amin'izany ary ny natao nampidinina kely ny vidin'ny herinaratra mba hitsonjovana mihitsy ny vahoaka zay tao anatin'ny krizy ka zay zany mba tsara ihany nametrahana an'le izy hoe nisy antony nahatonga zany ny jirama tsy napakatra an'le izy ary zany zavatra zany dia misy fiatraikany eo amin'ny teti-bolam-panjakana zany satria voatery zany ny fitram-panjakana no nanetsina zay banga teo amin'ny herinaratra indra zavatra nisy ihany koa hitantsika ireny nisy ny délestage maro samihafa zay azo lazaina hoe manerana ny nosy nisy ihany ny vahaolana zay nitadiavina azo lazaina hoe fa mba ny va ihany le izy fa mbola tsy tanteraka amin'izao fotoana zao ny any azoko ampanantenainy ny vahoaka malagasy ary ty dia lazaiko izy ty tany mifaritra rehetra zay nandehanana hoe raha izany filoham-pirenena dia zao efa manana tetikady matipaika ametrahana zay politika maritra eo amin'io herinaratra io zay betsaka nge eto Madagasikara ny azo lazaina le hoe potentiel eo amin'io lafy ny herinaratra io raha tsy resaka fotsiny afa-tsy ny hydroélectrika misy hatrany amin'ny 7800 7900 mégawatt ihany no azo trandrahana tsy misy 10,000 akory no voatrandraka amin'izao fotoana zao nefa io no afaka mame herinaratra azo lazaina hoe faran'izay mora raha mijery eo amin'ny fotoana maharitra isika zany amin'izao fotoana zao za dia milaza aminareo fa efa mahita vola mpamatsy vola zay afaka hitsofoka sady amin'izany fitrandrahana izany amin'izao fotoana izao fa ny tena maika aloha iny zany mbola misy fotoana maromaro ametrahana an'iny fa ny maika amin'izao fotoana zao dia le hoe ahoana ny resaka délestage za koa dia milaza fa raha izany filoham-pirenena volana vitsivitsy efa zatra n'le telo amoa dia le telo voalaza koatran'izao amle isa masina manko telo andro isa telo herinaratra telo volana tsy telo taona kosa tsy telo taona kosa aloha fa ndeha ataoko eo amin'ny telo volana eo telo volana nameotra kely dia ho voavahako resaka délestage manerana anao ny olona amin'izao fotoana zao Hery Vaovao telo na enim-bolana ary farafatarany
telo sa enim-bolana aloha aleo azava tsara izy telo sa enim-bola hatao mitombo zao le izy tsy mitovy ny amana an'le izy a amin'ny faritra maro samihafa raha ny eto Antananarivo zao dia mila any amin'ny enim-bolana any hoany le izy satria ingeny zavatra ilaina eto Antananarivo a tsy kely farafakely ny ilaina amin'izao fotoana zao a mila any amin'ny 30 mégawatt any zany zay zany ny farafakeliny a zay ilaina amin'izao fotoana izao ny fitaovana zay ilaina amin'izany a tsy tonga dia azonao vidina eo an-tsena hoe dia vidiko tya na dia misy aza ny vola dia tia atsangako tya dia rapiso dia mitsangana fa mbola mila lamina zany zavatra zany a mila anoany amin'ny enim-bolana any zany fa lany amin'ny faritra hafa kosa zay kely noho izay a dia milaza ako a fa raha ao anatin'ny telo volana dia ho vitako ny anao an'izany vita ny analana ny délestage Hery Rajaonarimampianina raha ny tarimarika eto ampelantanako eto a tamin'ny taona 2012 dia ny 12 isanjaton'ny malagasy no nanana izany herinaratra izany ary ny 520 isanjatony tamin'ireo dia tamin'ny toerana andrenivohitra avokoa ny délestage no resahanao teo a fa ny tiako resahana hoe ahoana mahakasika kosa ny mety ho fampidirana ny herinaratra any anivon'ny tokantrano tsirairay avy any inona no mety ho herinaratra hoentinao ny angovo hoentinao ho an'ireo isa tokantrano ireo mba tsy ilazako an'le hoe inona ny hery hoentinao ho an'ireo isa tokantrano ireo hery vaovao sema misy hopapazy zany hoe ny tena marina dia zao a misy zany a le niteneniko teo hoe telo volana enim-bolana fa misy a vahaolana maharitra ny azy zany fomba fijery a dia tsy maintsy misy foana n'izay vahaolana maharitra izay ny fampandrosoana le développement zany na croissance amin'ny teny frantsay dia tsy maintsy apiko kely foana zay maharitra zay na hoe durable développement durable croissance durable tsy maintsy misy an'izay ary eo amin'ny lafiny angovo zany a dia zay ny tsy maintsy kendrena zany hoe ahoana ny amezana angovo ny malagasy rehetra ary amin'ny vidiny zay mirary zay zany ny tanjonsika ny amezana any malagasy a angovo ary raha mitena hoe angovo a dia tsy miresaka fotsiny aho hoe herinaratra fa anatin'izay ny rano fa ny herinaratra aloha ndraisantsika eto zany a dia ozy aho hoe manana programme zany a amin'le hoe angovo azo avozina io le hoe énergie renouvelable efa lazaiko teo moa zany hoe misy ny rano zany a le hydroélectrique manana potentiel betsaka isika fa misy ihany koa ny rivotra io le hoe éolienne zany a misy ihany koa ny masoandro zay solaire ny filazany technicien azy samy azo atao daholo fa ny vidin'ireo tsy mitovy ny mora indrindra zany raha eo amin'izay fepitoana lava zay a dia lay hydroélectrique io ny mora indrindra fa ny lafo nefa aingana sy mora mametraka azy a dia ny éolienne sy ny solaire misy énergie samy hafa koa zany mbola azo ampiasaina ary azo everiny zany a misy ny avy amin'ny fako avy amin'ny zavamaniry avy amin'ny na étanol misy zavatra maro samy hafa le izy fa raha eo amin'le maharitra zany a dia za mino a fa le potentiel hydroélectrique atsika dia io a no tokony hoentsika zany a zay anomezana angovo mora ny vahoaka fa azo atao koa zany a ny ataoko hoe mampiaraka an'ireo rehetrarehetra reo zany raha raisitsika nge zao ny ataoko hoe mifirenena akaiky atsika eo la réunion fotsiny izy sady mampiasa solaire izy mampiasa éolienne izy a no mampiasa ina moa zany herinaritra samy hafa izy zany ao anatin'le izy ka zay no ataoko hoe eto amitsika azo atao tsara mampiasa an'ireo miaraka hojerena zay fomba mahamety azy a fa ny azoko ampanantenaina dia tsy maintsy ahazo herinaratra daholo ny vahoaka malagasy ao amin'ny fepitoana zay ataoko hoe raisonnable any mato Rajaonarimampianina amin'ny resaka an'izany tetikasa rehetra zany ianao na dia ao anatin'ny resaka angovo ihany aza amin'ny ankapobeny dia mipetrapetraka ohatr'izay ny fandaran'asa na ny tetikasa ny candidat rehefa fotoana fifidianana mandrakariva nefa dia ny vola ny fototry zany rehetra zany araka ny teny azo hoe ny vola no ozatry ny fiainana ny fiakinana amin'ireo le mpamatsy vola avy any ivelany nefa ny rahantsika nahita teto hatramin'izay manaoana kosa no everinao fa hoe tokony hiarovana an'ireo le arentsika mba oloha ranombola hoety miatrika an'ireo tetikasa zay voazavatra hatrany hatrany na angovo na fambolena na ny fananganana indostria na fotodrafitrasa zay ilainy
misy milaza hoe tokony tsy de mila loatra vola avy any velantsika raha itsika ny miaro an'ireo arentsika eto a sy mivarotra zany araky ny rariny. za aloha tsy de tena miombokevitra loatra am'le olona le teanao an'izay le hoe andao tsy araka amin'ny any akafitsika fa dia ny toterana ihany no ahoditsika mety azo atao zay rehefa ny rindrinany fa am'izao fotoana izao aloha alao a tsy matikambo mihoatra ny tokony ho izy ohatran'izany a fa ilaina foana zany a ny fiaramiasa na amin'ny mpamatsy vola traditionnel na amin'ny mpamatsy vola tsy miankina le privé za zao ohatra am'resaka teo le hoe angovo am'le fanaovana andre hoe barrage na entité maro samihafa zay amokatra herinaratra reo miaraka amin'ny privé nge naovana an'izany mpamatsy vola privé avany velany misy européana misy asiatika misy avy amin'ny tany maro samihafa vonona anao an'izany zavatra zany a miaraka amitsika eto Madagasikara ka azo atao tsara zany a ny ataoko hoe miara-miasa amin'ny tany hafa amin'ny mpamatsy vola zay efa misy fa kosa lafo ny faharoa zay everika fa zava-dehibe amin'ny fanontanianao teo de le hoe isika manana arena eto Madagasikara reo arenyreo a de mbola tsy de hitatsika loatra zay nampiasaina azy a am'izay tetikasa mpampandrosoana rehetra eto amin'ny firenena zany ny tanjona zay kendreko a rehefa nivoiziko foana le izy am'izay na le rehetra hoe misy arena betsaka eto amin'ny firenena indrindra ny ao ambanin'ny tany a reny a tsy maintsy trandrahantsika reny a ametrahantsika rafim-pitatanana mangarahara rafim-pitatanana mahomby reny a mba azahoana zany a vola amatsina ireo tetikasa maro samihafa entina nasoavana amin'ny vahoaka sy entina mpandrosoana amin'ny firenena zay zany le fipetraka le izy mahakasika an'izay indrindra Hery Rajaonarimampianina ahoana ny politika hoentinao amin'ireo resaka arena kibon'ny tany eto Madagasikara amin'izao fotoana izao ny resaka fizarana ny tombontsoa an'ireo arena kibon'ny tany ireo satria raha ny statistika raha ny antotanisa dia ny 10% ny malagasy ihany raha misy dia misy ny tena migioka ny maminy amin'ireo 10% ny arena eto Madagasikara ireo mbola iverina ireo négocier indray ve ianao a an'ireo contrat minier efa nipetraka amin'izao fotoana izao sa inona ny politika hoentinao makasika an'izay arena kibon'ny tany zay angamba misy endriny maro samihafa le izy ary izy io koa moa zany a dia arakaraky lay arena ao ambanin'ny tany ao zany na ao kibon'ny tany ao fa misy koa ny arena any andranomasina pétrole misy any anaty ranomasina zany a am'izao fotoana izao ka io zany a ny tiako enao mantsy milaza hoe renégociena ve maninona moa inona moa maharatsy an'izany fa izao a tsy maintsy ao anatin'ny fifanankalozan-kevitra tsy misy faneriterena no anaovana an'izany am'izay efa misy zany a am'izay efa misy zany fa am'izay mbola tsy misy kosa am'izay mbola ho avy azotsika atao tsara mihitsiny a ny mijery indray mandeha indray io lalàna les lois sur les grands investissements miniers io ohatra hojerena tsara mihitsiny le izy hoe ahoana no tokony atao a mba hampisy ny tombotsoa ho an'ny malagasy raha mijery le projet anakiroa ngezabe reo fotsiny tsika zao ohatra am'izao fotoana zao hoe Ambatovy sy ny QMM manitsino na ireo fotsiny ara dia tsy mitovy sahady ny fandraisantsika anjara Madagasikara ao anatin'le orinasa ao amin'ny projet Ambatovy zao a tsy ao anaty mihitsy fitondram-panjakana malagasy any projet QMM mba misy kely tsika 10% any za zany manolotra sosokevitra zany moa dia mbola azotsika editsika hevitra eo amin'ny firenena tiako ataovana débat social mihitsy ny zany zavatra zany a fa za manany hevitra amin'izany dia ny hoe maninona moa raha apetraka mihitsy lany hoe tsy maintsy ao anatiny reny orinasa ireny a ny malagasy dia avy eo tsika mametraka hoe zao pourcent na zao pourcent atsika ny arena marina fa ny olona nitondra vola marina fa ny olona nitondra ny teknôlôjia marina fa izy mahita an-tsena zay anaovana ny ivarotana an'le izy fa le arena nge atsika malagasy za mba metraka fanontaniana hoe rariny ve zay misy am'izao fotoana zao amin'io le pourcentage io a zay miverina amitsika eto Madagasikara
io veny tena iketsika io koa veny tena misy manerana zao tontolo zao satria efa mba no fanadiadiana ihany no tenanay fa le misy etontsika io no anisan'ny ambany indrindra am'izay misy manerana zao tontolo zao ka zay zany ady hevitra zay tsy maintsy apetraka zay aingana de aingana hoe ahoana ny anavozatsika an'izay fa tsy mitovy zany reo misy lefa taloha misy izay mbola ho avy ny hevitra anankiray koa zay tiako voizina ao anatin'le izy de hoe rehefa mitrandraka an'ireo ihany isika maninona moa raha ohatra ka efa ahodina sahady eto amintsika eto Madagasikara izy ireo fa tsy le atao hoe le matière brute no alefatsika ny velany fa mba misy le atson'ny teknisiany hoe valeur ajoutée sahady eto amin'ny firenena na tsy izy rehetra ary ohatran'izany inge zao Viva Tv efa misy fivoarana kely tsika satria inge efa misy valeur ajoutée kely zany zay efa hoentina amin'ny usine ao Viva Tv io de za hoe zany anjaratsika miady am'zany anjaratsika mifampirarahana zany am'ireo mpamatsy vola am'ireo te hampiasa vola aty amitsika everiko fa manana ny hery vaovao entina hiatrika an'izany tsika ao anatin'izay ihany le matoa Hery Rajaonarimampianina inona zany rehefa tonga filoham-pirenena eo anao inona zany ny zavatra iova mihitsy eto Madagasikara eo amin'ny lafiny toe-karena eo amin'ny lafiny sosialy mety eo amin'ny lafiny politika koa petsaka ny zavatra iova efa lazaiko teo ny lafiny ara-politika rehefa tonga ny fifidianana tapatapaka izy zany sao de misy voisaka tsy maninona rehefa mipetraka ny fitondram-panjakana zay tandalana de eo apetraka ny rafitra rehetra zay tena mametraka sy miantoka mihitsy izay fitondram-panjakana tandalana zay zany aloha voalohany ary zay andova zavatra be deabe zay satria na ireo meritreritra ho tsy maty manota sy tsy manaraka lalàn'ireo ara am'izay fotoan'izay tsy maintsy heritreritra ihany za tsy ianao hoe tonga de hiditra avetrany izy eo amin'lay everitsika hoe ho tandalana fa tsy maintsy miheritreritra lalina ireo am'izay fotoana izay hoe misy fitondram-panjakana eto tandalana ametraka ny lalàna amerina indray ny zavatra rehetra ao anatin'ny lalàna zay zany amiko zavatra ngezabe tsy maintsy ovy zay endrika anankiray ao anatin'izay fitondrana tandalana zay mantsy ohatra ny fanovana koa ny rafitra eo am'izay tontolo ara-politika zay everiko fa zava-dehibe zay endrika vaovao ny demokrasia zay le hoe ny fanekena fa misy ny atoko-panohatra ohatra avela iteny izy zany amiko dia zava-dehibe zay tokony apetraka ny faneken'ny mpitondra ny fifandimbiasa mpitondrana ao anatin'ny fifidianana zany amiko dia hevitra ny fanekenan'izay amiko de zavatra lehibe tokony hipetraka ary hitatsika fa zany dia efa anova sahady ny fomba fijery raha eo amin'ny lafiny ara sosialy de efa nisy nylazaiko teo misy fanapakevitra ngezabe zay tsy maintsy horaisina eo am'izany hoe fianaran'ny mpianatra zany fidiran'ny mpianatra zany zany zao de zavatra iova ao anatin'ny volana vitsivitsy izany zavatra izany ohatra fotsiny zay lazaiko zay fa eo amin'ny sehatra ara-ekonomika izay efa noviziko foana de ny hoe ny andro tokony vahoaka malagasy ange dia miaina ao anatin'ny sehatry ny famboleny tantsa ny vahoaka malagasy noho izany dia ao no fototry ny politika mpampandrosoana zay tiako apetraka fandrasantsika teo ny lafiny arenakibony tany raha hiditra amin'ny tsipria mbola azo atao fa ozy hoe naoinona aloha dia ao anatin'ny sehatry ny famboleny no tsy maintsy hitondrana ny fotodrafitrasa ary ny fanavozana ngezabe zay tiako entina de zao misy fotodrafitrasa lehibe
misy fotodrafidrasa lehibe zay everiko fa tsy apetraka am'le vahoaka mpamokatra tantsaha tsy ho vitany zany na oinona na oinona na roviana na roviana satria mila vola be zany fa ny fototram-panjakana no tsy maintsy mametraka reo fotodrafitrasa lehibe zay ilainy vahoaka mba amikarana zay rehefa nitsidika ny faritra rehetra raha ny Madagasikara io de nahita fa any Morondava canal Dabara de mila amboarina zany any Marivoay dia mila jerena koa zany a ny fotodrafitrasa any amin'ny fotony mihitsy any Ambatondrazaka any Beza zany hoe le fanaovana barazy zany ny fitondrana le rano any am'le hoe canalisation maro samihafa tsy ho vitany tatsany ianao an'izany fitondram-panjakana anao an'izany ary zany inge fa nataon'ny société d'aménagement taloha efapolo taona 50 taona maninona no mijanona zany na nenieny zany zavatra zany ho za hoe zany a anjara ny fitondram-panjakana zany tokony hitarika ny fampandrosoana any amin'ny sehitry ny fambolena ary tsy vitany hoe mijanona am'izay ny fitondram-panjakana fa dia anampy ny tatsaha izy zao tsika miditra am'fotoana ny maintsoary tsika am'izao fotoana zao any faritra atsimo any faritra maro samihafa de zao tsy misy a ny semence iny moa filazantsika azy ny masom-boly tsy misy masom-boly tsy manana ny tatsaha tsy manam-bola hividianana ny tatsaha de ho avelo fotsiny ve izy mila apiny izy zany a am'izay zavatra zay mila zezika ny mpamboly tokony a fitondram-panjakana anampy azy am'izay misy faritra samihafa eto Madagasikara zay na tiana na tsy tiana tsy maintsy mitondra zezika ianao mbola ambany loatra lay tany vokatra na le productivité to amitsika raha tsy resaka fotsiny afa-tsy ny resaka vary isika fantaritsika tsara 2,5 tonne isaky ny hektara zany a no vokatra eto amitsika nefa raha ataoko hoe ny salanisa any Azia fotsiny efa enina na 7 tonne am'izao fotoana izao ka tsy magaga isika raha manafatra vary am'izao fotoana zao za zany milaza hoe raha ampitombotsika 100 fotsiny ny vokatra eto amitsika amin'ny fanatsarana masom-boly na fampiasana zezika tsy manafatra vary tsy Madagasikara tsy ampinefa zay 100 zay fa mila apina zay zavatra zay a ka hoy za hoe raha izay zany no atao a dia hitombo a ny vokatra eo amin'ny mpamokatra ka inona vokatra zay iatsara ny farim-piainana hitombo ny vola miditra ao aminy afaka ampianatra ny zanany izy afaka hitsabo tena izy afaka vidy fitaovana ao atokantranony izy a afaka nampy fitaovana ihany keo izy fitaovam-pamokarana zany ko moa zany de anisaina ndraiky satria tsy maintsy ataon'ny fitondram-panjakana ka zay moa zany am'izay lafin'izay Radavidson no tiako tenenina hoe maika zany zavatra zany a tsy andry ela be isika fa azo fitondram-panjakana atao a ny tonga de manomboka an'izany ary tiany tena zavatra lehibe hiteraka asa ny fanaovana an'izay fotodrafitrasa lehibe zay no azadino tsy vitany hoe ampitombo ny vokatra fa le fanaovana fotodrafitrasa mihitsy a dia hiteraka asa sahady a ho an'ny tanora eny am'le faritra zay misy azy a ary zay zavatra zay a de hiteraka tombotsoa ary mbola piko any aza le izy hoe rehefa miaraka daholy izany rehetrarehetra zany ary io afatra nampitaiky tany amin'ny tanora de hoy za hoe mila teknisianna ange am'izao fotoana zao hoe ny sehatry ny famboleny tsika tsy hikaroka teknisianna ndreny vohatra hidina aty aminareo fa nareo tanora eto ihany a no hovolavolaina ho fanina hiasa am'izany ary am'izay fotoana zay reo tanora reo a hijanona eo am'le faritra eo am'le toerana zay misy azy a ampandroso le faritra misy azy a fa tsy andeha hifindra any amin'ny toerana hafa indrindra hifindra ty amin'ny tanan-dehibe a anatevina indray lay efa tsy fisinasa misy aty amin'ny tanan-dehibe ka hitanareo am'izany zany le vokatry ny fanaovana n'izany programme zany a eo amin'ny fihitry ny fambolena mbola zay fotsiny mbola resahako rohatra eto any Viva Rajaonarimampianina ny isan'ny voambolana voalazana matetika tamin'ny fitezam-paharitany de hoe mila fanjakana matanjaka inona marina moa zay hoe fanjakana matanjaka zay satria mety misy anafangaro hoe fanjakana tsy refesy mandidy ve sa fanjakana jadona ny zavatra hita mantsy a na ny asa andavanandro na le hoe fonction régalienne na le fanjakana ohatrany stahana daholo ohatra hoe reny fanaovana asa vaventy lalany reny zao ny
fiarovana ny orinasa malagasy ohatrany tsy dia hita sotra le fanjakana aiza ho aiza zany tena endrika isehoany le hoe fanjakana matanjaka amin'ny fotoana mahafiloam-pirenenanao. Ny voiziko foana aloha dia zao hoe fanjakana matanjaka fa tsy hoe olona tsy refesy mandidy, tsy mitovy mihitsy zay. Fa ny azy zany a tsy hoe fanjakana tsy refesy mandidy fa fanjakana matanjaka, zany hoe fanjakana tandalana, mampiatra ny lalàna, mampiatra le hoe fitantanana tsara manaraka ny lalàna, ary izany rehetrarehetra zany no mitambatra zany a mametraka rafitra rafi-pitantanana zany a zay ampatanjaka zay fitorana zay. Ary anao zay asa le teneninao teo zay le fonction régalienne zay misy zatra tsy vitan'ny fitara-panjakana nge zay mampalemy azy. Fa izao zao raha milaza amintsika hoe fitara-panjakana no hitarika ny fotodrafitrasa dia milaza aminao a fa tsy vitany hoe hofaly ny tatsaha, hofaly ny mpamboly mahita an'izany, fa zay vao hitany hoe io fitara-panjakana fa tena manampy anay miaraka aminay a ary ompinay ho arovanay ny fitara-panjakana. Zay zany nataoko hoe fitara-panjakana zay matanjaka. Amin'izay lafiny politika izay ny Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina amin'le fametrahana n'le fanjakana matanjaka. Betsaka ny manakihana sy mitondra tsikera amin'le fikarakarana ny fividianana amin'izao fotoana izao mba tiana ho fantatra ny hevitrao mahakasika ny fikarakarana ny fividianana eo amin'ny lafiny teknika ny tiako resahana io matoky tanteraka n'ireo délégué isaky ny bureau de vote enao mahakasika n'ireo fikarakarana ny fividianana satria raha tsy resaka fotsiny tsika ohatra ny resaka lisy mpividianana dia efa mitondry mipetsaka ny fanakianana voaray mahakasika n'izay lisy mpividianana izay, mahakasika ny kara-pividianana be dehibe ihany koa ny fitarainana voaray mahakasika n'izay kara-pividianana izay satria be dehibe ny tsy mahazo an'izay kara-pividianana izay ahafahana mametraka n'izay fanjakana matanjaka tianao apetraka izay ve ny fikarakarana ny fividianana izay ataontsika amin'izao fotoana izao. Ny aloha tiako tenenina dia zao hoe marina ny teninao teo hoe mety misy any lesoka tsisy heroa amin'ny fikarakarana ny fividianana, fa na izany na tsy zany a dia be dehibe ny efa ezaka zay efa atao amin'izao fotoana izao mahakasika ny fikarakarana ny fividianana io. Ka amiko a le idéaly zany aloha dia ny hoe ny tomombana tanteraka amin'izay heverana azy le izy roviny zay samy mametraka fanontaniana hoe rovina tsy misy any le zavatra madinidinika mety iseho fa raha amin'ny akapobeny aloha fijeriko azy a dia efa ampy ozy a androsona le izy. Ny tena mamaiky amiko a ny tena mamaiky amiko a ny atogavantsika amin'ny fividianana rehefa avy eo a amafisina daholo zany rehetrarehetra zany. Fijeriko azy tsy hoe izay akory no tsy ampisy le fanjakana matanjaka fa anjaran'le fanjakana rehefa avy eo a ny mandresy lahatra ny vahoaka ao aminy, anjaran'ny fanjakana rehefa avy eo a ny mametraka rafitra maro samihafa azon'ny vahoaka matoky azy, anjaran'ny fitara-panjakana mampiseho a fa dia tena mendrika le fatokisan'le vahoaka koa izy a ka tokony hijery izay etahitam-bahoaka izay satria ninoninona fametrahantsika n'le hoe demokrasia, ninoninona finiavantsika ametrahana zavatra tsara raha tahiny le fitara-panjakana tsy miasa ao amin'ny tombotsoan'ny vahoaka dia ho zava-poana zany rehetrarehetra zany. Zay amiko ny tena zava-dehibe amin'ny lafiny hoe demokrasia sy amin'ny resaka hoe fanjakana matanjaka io mifameno ireo zavatra ireo. Ny vahoaka mame anao ny fahefana, mame anao ny fatokisana, fa ianao kosa amin'ny mahafitara-panjakana anao a mila mendrika an'izay fatokisana izay a ary tokony hijery ny tombotsoam-bahoaka. Ka zay mahatonga teo hoe ny asa atao a dia asa ho an'ny vahoaka ny tombotsoany. Ny fananana ny arem-pirenena rehetra eto amin'ny firenena dia tokony ezahana araka azy atao ny tantanana azy ao anaty mangarahara ary ampiasaina ho an'ny tombotsoam-bahoaka. Eo amin'izay fividianan'izay ihany Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina, ianao anisan'le nanosiny le taratasy Radavidson ataon'ny FFM izy iny mikasika ny engagement fitonina fividianana sy pelezan-kevitra. Inona ny antony ary midika ve zay fa ianao a rehefa mivoaka ny valim-pividianana eo a dia anaiky izay valim-pividianana voaka ny citées sy ny électorat spécial. Zay
voalohany ary ty faharoty miaraka amin'izay ihany fa tsy resaka politika ihany izy ty hoe ary mahavarina aloha dia ohatran'ny mamela ianao daholo ny candidat rehetrarehetra ahoana fandraisanao an'izay ina ny antony ka ny voalohany aloha ny valiko aloha dia ny hoe marina le nylazainao teo a za ny voalohany a nanisy fine aniny antsoina hoe satany fampihavanana zay nataony FFM iny a teny amin'ny CCI a teny vato be ny adihevitra manodidina niny zavatra iny ny anisan'ny resahana atao anatin'iny moa dia hoe rehefa ao anatin'ny fampelezakevitra dia mba manaja sy mifanaja indrindrindrindra amin'ny samy candidat manaiky ny ametrahana ny haute cour de justice manaiky ny valim-pifidianana manaiky ny hitondrana ny zavatra rehetra ao anatin'ny fampihavanana ny amin'ny valiteny dia tsotra fotsiny hoy za hoe zany zavatra zany a tsy mila edina hevitra ely zany ny fampihavanana fihavanana zany a tsy teneniny vavy zany tsy decreteny zany ozy ny teny frantsay iainany zany hoy za hoe ny ahy zany a efa iainako zany efa toetrako zany efa sehoako zany amin'ny zavatra rehetra zay ataoko a ka inona moa ny ediko hevitra am'zany a tonga dia soniaviko a ity sata ity a na inona zay ny voalohany ary zany indrindra zany matoka amin'ilay lafo ny faharoa teo fa naizako aza dia mba metraka fanontaniana hoe fa maninona ny misy a reny fiantsina maro samihafa ireny na ny quartier général ny arange tany Thomas na anakiroa dia nisy nandroba nisy nandoro zay a isan'andro a dia mahita foana fiantsina fanenjehana zay atoko hoe tsy mahapototra miseho amin'ny endriny maro samihafa fa ny any valy teny dia tsotra fotsiny any tsy ny fanenjehana akory no ampandresy an'ireny sasany reny zay ray faharoa tena tsy ao anatin'ny sotoaviko mihitsy ny hoe amala ratsy ny ratsy tsy ahotsy ary io angamba mamelaha mba ilaza fa io mony amin'le fitezana mahakristianina dia tsy maintsy ao ihany zay zavatra zay le nianarana sy inona le hoe any famaliana hoy Jehova tena iaina aoko zay zavatra zay a aloha izy ny amaly azy fa tsy zany amaly azy mbola editra amin'le raharaha politika ihany Andria Rajaonarimampianina ny hevitra voaresaka teto nandritra ny 3 taona dia hoe ny olona mitondra nyty Madagasikara ty teto tsy nanana fototra politika zany hoe tsy nisy antoko politika ny orenany na ny aingana Andria Rajaonarimampianina ve rehefa tonga eo fitonana anangana toko politika kosa hijanona amin'izao zavatra nampandany anao amin'izao fotoana izao za fanontanianao zany aloha fanontaniana sarotra ny mahasarotra azy dia satria zay indrindra no anisan'ny fanakianan'ny olona tamiko ary voizina ny olona samihafa aza hoe tsy maintsy mpanao politika ihany ny tokony hitondra ny firenena ianao tsy ao anatin'ny antoko politika ianao a tsy ny volavolaina ara-politika tahaka ny hafa ianao a ka ianao zany tsy afaka mitondra ty fireneny ty a na tsy mahay mitondra ty fireneny ty za aloha gaga am'le izy hoe taloha angamy zany efa mivoatra nge zao tontolo zao e efa mivoatra nge ny fomba fijerin'ny olona efa mivoatra nge ny fomba fijerin'ny raha malagasy zay nohatra ny adin'ny olona zay zavatra zay a ary raha tena marina ara dia zao efa leo an'izany ny vahoaka malagasy izy tsy milaza hoe aza manao politika intsony fa tokony le fomba anaovana politika mihitsy a no tsy maintsy hojerena ka mbola hodiniana lalina mihitsy n'izay fanontanianao zay hoe ahoana moa zany a no fomba atao rehefa tafapetraka eo amin'ny fitondrana mba azoana manamafy le ataoko hoe fitondrana matanjaka teo
mbola ao anatin'izay tsika Soava. Naresaka efa io ihany tsika hery vaovao mino atsika ny vahoaka rehetrarehetra ary misy ihany tsy mahafantatra anao ma misy fanontaniana ataotsika hoe somary manokana zany mba tiany ho fantatry inao ve olona mivavaka, inao ve misotro toaka mifokasikara, inao ve olona mandainga. Allo ataoko le fanontaniana satria masina le olona manko tena zay daholo dia amin'io mba ho modely ny filoham-pirenena Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina. Ianao zany zao no modelinay, ianao zany fitaratra amin'ny fitondran-tena rehetrarehetra ary mino anao ny vahoaka hoe ianao amin'izany toetra rehetrarehetra anisany mba nyteneniko zay zany ahoana mba valy teninao ary. Saotranao mametraka an'ilay fanontaniana fa io moa sadaikatra ihany mamaly an'izay satria arak'ilay teniko hoe tsy dia mba fombako loatra le manorantena atao voatango e. Fa na izany na zany tsy mampanina mamaly an'ilay izy hoe tonga dia tsoroko tsy mifokasikara, tsy misotro toaka. Le miresaka le mahakristianina io ma tsy manahirana ny olona ihany fa ny angamba dia ho feheziko fotsiny amin'le hoe matahotra an'Andriamanitra. Iverina amin'ny fandaharana asa eo amin'ny Atsipria indray ako Hery Rajaonarimampianina, Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina, mahakasika indrindra ny fanabeazana amin'ny tournée rehetra nalehanao. Misy ankizy kely foana ary nambaranao fa rehefa tonga amin'izany toerany filoham-pirenena zany ianao dia iverina hianatra daholo ireny ankizy ireny. Ary nisy fotoana moa tany Tanambeny nalehanao farany teo dia anatina fotoana fianarana kanefa dia misy ankizy tsy mianatra, izany hoe nisahirana ireo ray aman-dreny amin'ilay fandoavana ny karaman'ny Fram. Inona no politika sy ny tetikasa hoentinao mahakasika indrindra amin'ny fanabeazana satria fantatritsika fa raha tsy resaka akory tsika ankoatrany hoe nosy ravavy etsy Maurice dia io no ataontsika hoe arma, io no fiadiana netiny ny adiana tamin'izany fahantrana izany. Ary Maurice zany tany amin'ny taona 90 zany dia mbola nahatra lavitra no Madagasikara nefa amin'izao fotoana izao izy dia izy indray no alohantsika Madagasikara. Tsika indray no lasa aorianany zany Maurice zany. Inona no paikady hoentinao amin'ny fanabeazam-pirenena? Hitondra fanovana rafitra venao amin'ny resaka fanabeazana sa ahoajanonao amin'izao io resaka fanabeazana io? Zava-dehibe loatra le fanabeazana e. Misy moa karazana sarisary satria avy amin'ny obolana avy any amin'ny tany hafa netiko tany amin'ny faritra anankiray hoe raha ohatra ianao heritaona ny fomba fijerinao dia mambolenao vary, raha 5 taona na 10 taona no fijerinao dia mambolenao hazo. Fa raha mihoatra an'izany no fomba fijerinao dia kolokoloya ny taranaka. Everiko fa tena zava-dehibe mihitsy ny mijery izay taranaka izay. Ary sika malagasy dia mahalala an'izany mihitsy hoe reo no avy ny firenena, reo ankizy reo tanora reo no avy ny firenena, ka iveriko fa tena ho diso mihitsy izay filoham-pirenena tsy mikarakara ny taranaka izay misy ao aminy. Ary milaza aminareo fa zany ingeny tena mahavaky fo mihitsy ny mijery lay zaza, mijery an'ilay ankizy izay hoe tsy afaka makany ampianarana satria tsy manam-bola nampianarana azy ny ray aman-dreniny. Ary na isy samy ankizy ary mifampita hoe ny etsy mianatra iza tsy mianatra. Ary azoko atsaina sahady ny fahoritsaina, fahorim-panahy ny renim-pianakaviana sy ny ray-pianakaviana izay hoe tsy afaka mampianatra ny zanany, nefa dia zany no tanjony rehetrarehetra eo amin'ny fiainana hoe ny ampiana-janaka izany. Ka zay mahatongamana hoe io dia tsotra ny valiny, tsy maintsy mianatra daholo ny zaza malagasy rehetra. Ary ny anjara ny fitondram-panjakana dia ny mametraka izay rafitra azahoan'ny zaza malagasy rehetra izay miditra any an-tsekoly ary mahavita
farafaratsiny la ataoko hoe niveau primaire zay zany everiko fa zava-dehibe ary tokony tsy andoavam-bola izay fianarana izay zany de everiko hoe tena zava-dehibe zay tena fototra kanefa tsy mijanona am'izay ihany le izy zany satria rehefa jerena le izy de misy fandrindrana tsy maintsy atao nge eo am'le fiarahamonina ao amin'ny toerana sasany a dia lay ataoko hoe EPP hatramin'ny klasy fafito izay raha tsy diso ny filaza azy a no misy de rehefa aveo a rehefa tena hiditra am'le ambaratonga faharoa izy a mila mandeha ny amin'ny 70 kilometra 50 kilometra eto ary eo akaiky eo tsy vitany ny mampianatra n'le zanany ahoana moa no ampianaran'le zanany a andehany lavitra anyray zany hoe misy zany zay le ataoko hoe anjaran'ny fitram-panjakana mijeran'zay tsy anjaran'le olona irery no mijeran'zay fa anjaran'ny fitram-panjakana mijery isaky ny faritra no mametraka izay rafitra azahoan'ny zaza malagasy zay mianatra sy manana n'lay atsoka hoe possibilité anoya le fianarana eo am'izay sehatra misy azy fa tsy mijanona am'izay any nge ny resaka hoe fanabiazany ny fanabiazana nge ka mandeha lavitra ambaratonga faharoa ambaratonga ambony ny zavatra hitako am'izay nale rehetra raha Madagasikara indrindra mijery ny tanora satria be debe ny tanora no sahirana eo am'le tsy fananan'asa eo amin'ny fitadiavana asa koa aza rehefa tafavoaka manana diplôma zareo de satria tsy mifandraika loatra lay fianarana vita sy lay filana misy eo amin'ny asa eo amin'ny sehatra raha toekareny zay zany dia tsy maintsy apetrakitsika zay fandrindrana izay ary nitako vahaolana am'izay am'izao fotoana izao aloha ary zay koa de mamany olana zay misy eny amin'ny université de mifametrahana reo ataoko hoe école professionnelle na centre de formation professionnelle ahoana mozy ianareo mandeha isika makeo ataoko hoe makeo anosy be fotsiny manangana hôtely investisseur anankiray de mitady mpametaka carreau izy tsy misy ao toerana de manafatra any amin'ny toerana hafa izy mitady olona mahay momba ny plomberie izy tsy misy ao toerana mitady any amin'ny toerana hafa izy zany hoe sady sahirana lay olona mitady hoe aizany misy an'le olona mahay le asa no mitobo lay vidiny lay anaovana le asa eo am'le toerana zany no mahatonga milaza hoe betsaka ny formation professionnelle zany zay azo apetraka ary anisan'le anankiray zay efa nolazaiko teo le hoe misehitry ny fambolena be debe ny ilana teknisiana no fambolena zay mitanora ho amin'ny any ny tokony atao fa tsy maintsy apetraka zany zay rafitra fanofanana izay ao amin'ny jono misy ao amin'ny sehatry ny fitrandrahana ary eny akibony tany de misy zany hoe ao mise mpamokarana maro samihafa ny fizahantany anisany anankiray dia tokony mihitsy zany apetraka le formation professionnelle zay matonga milaza aminao hoe manana fivelarany lehibe zay sehatra ny fanabiazan'zay fa ny tena hitako maika be aloha zany de le hoe miditra mpianatra tsy mianatra le zaza malagasy everiko fa zava-dehibe ny tokony hitadiavana vahaolana maika am'izay zavatra zay ao anatin'izay resaka fampianarana zay any le Rajaonarimampianina eo le hoe fanabeazana fototra ka hatrany amin'ny lycée sy le formation professionnelle andresanao teo nisy fotoana teto nivoahan'ny hevitra hoe tokony akatona ny université malagasy fa tsy ilain'ny Madagasikara na ny fikarohana na ireo manampahaizana ambony reo ahoana fomba an'izay za aloha de tsy miombokevitra am'izay satria io de ilaina foana manampahaizana am'sehatra maro samihafa ny atao de hoe ahoana ny azoona mampifandraika araka le nyteneniko teo ny fianarana zay vitany amin'ny tontolon'ny asa zay hoatrehany rehefa avy eo zay zavatra voalohany faharoa tokony amafisina bebe kokoa ao anatin'ny sehetry ny fampianarana zay le lafy ny fikarohana zay nyteneninao teo zay tsy ampy zay marina fa tsy ampy ny etomanana nefa ny zanynaty zany dia tsy maintsy hojerena koa zay lafin'zay za zany aza mbola manao hoe tokony amafisina lay ataoko hoe qualité n'lay fampianarana eny amin'ny ambaratonga ambony fa amiko kosa tsy mety le hoe de ho akatina ny université de rehefa akatinao ny université
dia antso manapaizana avy any an-dafo indray ianao dia mety tsy ho malagasy tsony ndray manapaizana ireny dia asana ho aizany efaran'le firenena ka ho za hoe ny eo ny tokony amafisitsika sy atsaraitsika. Somary ararotoka kely ihany izay sehatra ny fanabeazana izay satria ty isan'ny nanenjehana anao ihany koa Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina mahakasika ny vatsim-pianarany mpianatra na eto an-toerana zany na ny any ivelany. Ianao ministra ny vola tamin'izany fotoana izany, inona no entinao amalina n'ireo fanenjehana marobe izay niatra taminao izay? Nao ve ny tena tompona andraikitra marina tamin'ny olana teo amin'ny vatsim-pianarana ho an'ny mpianatra eny amin'ny ambaratonga ambony sy ny any ivelany? Moramora nge ny manakina rehefa tsy eo amin'le toerany, tsy ministry ny finance nge no miandraikitra ny resaka fampianarana ambaratonga ambony fa misy tompona andraikitra maro samihafa ao anatin'izany. Fa rehefa ao anatin'ny zay le ataoko hoe le korotana misy fanjakana tsy mitombona tsara, fifampitokisana tsy mitombona tsara, dia moramora ny manilika le andraikitra any amin'ny olona zay iverina fa omora anliana an'izany. Fa raha mahatadidy ianareo dia Rajaonarimampianina tsy niala andraikitra mihitsy tamin'izany fotoana zany fa nitadiny vahaolana foana zay nisy teo amin'ireny sehatry ny fampianarana ambaratonga ambony reny. Ameko valiteny tahaka izao ianao, raha mijery ohatra ny vatsim-pianarana ny velany, vatsim-pianarana ny velany, betsaka ny resaka hoe fa maninona moa no tsy voaloha ny vatsim-pianarana ny mpianatra any Chine, maninona moa tsy voaloha ny vatsim-pianarana any Frantsa? Dia tsotra nge ny anton'le izy tamin'ny 2014 nanomboka 2 ambin'ny 12 dia zao ny tombo enjato ny mpianatra nalefa tany velany. Tany Chine misy any amin'ny 50 sy 300 any hoany, ny tany Fransa misy any amin'ny 50 sy 300 latsaka kely eo. Ka angamo misy ny finance nandefa nireny tany. Raha ny tena marina nge tsy azo alefa mihitsy ny mpianatra raha tsy hitanao anatin'ny budget, fantatra ao anatin'ny budget fa hoe reto ny vola voatokana amatsina ny vatsim-pianarana. Rehefa tsisy zany dia tsy tokony alefa le mpianatra. Fa ny zavatra misy eto amintsika alefa le mpianatra aloha dia avy eo mitodika any an'le ministry ny fitantanam-bola sy ny tedi-bola hoe ianao ny tompona andraikitra an'io mitatiava vola ianao tsy maintsy mahita volan'ireo ianao tsy te hiteny hoe tsy rariny zany fa dia io za hoe oka mba samy andray ny andraiky ny rehetrarehetra ao anatin'le izy. Eo misehatra anankiray indray Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina misehatra ny tontolo iainana. Za zao tao anatin'ny herinandro zay maheno ny candidat zay mandeha amin'ireny aéronef reny, hélicoptère na avion, ohatrany hoe somary sahirana mihitsy ary dia misy raha toerana tsy elana satria misy doro-tanety dia tsy mahita ny mpanamory zany. Ahoana ny tetika mba entinao ho amin'io resaka environnement io eto Madagasikara amin'ny tontolo iainana ary fandraiky amin'izay ny resaka fizahantany? Misaotranao aloha amin'izay ary eto dia mba manarotra kely satria nisy toerana anankiroa marina tokony jidianay tany Marilambo dia be fandriana avaratra zay tsy afaka nandeha tany ny hélicoptère zany fa dia ratsy ny andro ary miova vetivety le toetrandro zany ka dia sady maneho fialatsiny amin'ny olona zay efa niandry anay, olona marobe zay niandry anay ary mampanantena an'izy ireo fa tsy maintsy mbola iverina any ny tena koa indrindra rehefa lany filohan'ny repoblika dia iverina any mandy amin'zareo zany aloha. Zay ny fanamarena voalohany. Ny faharoa dia tena mipetraka mihitsy lay olana eo amin'ny tontolo iainana. Fa ny tiako ho tenenina anao sy ny tiako ho tenenina ny vahoaka malagasy dia hoe ao anatin'ny programa rehetra zay ataoko dia tsy maintsy voajery ny lafy tontolo iainana. Zay moa zany raha miteny technicienne dia le hoe transversal ny programa ny environnement zany eo amin'ny tontolo iainana amin'izao fotoana zao eto Madagasikara zany. Zao ny zavatra misy ary tena mampalahelo le izy ary za moa dia namitoromarika anankiroa ho an'ny vahoaka tamin'le izy. Ny voalohany dia be loatra ny doro-tanety eto Madagasikara. Misy moa le fandoroana tanety mba azoana an'le ahatra maitso
iny zany a dia manimba ny tontolo iainana iny mahatonga le setroka be a ary manimba le tontolo iainana zany. Ny faharoa dia misy a le fandoroana tanety a amin'ilay resaka hoe tavy doroana le ala zany a dia misy lay everina fa zezika zay ateraka iny a mamboly heritaona roa taona nefa telo taona ianao a dia maty tanteraka le tany. Eo zany a dia efa mba nampita hafatra ihany ny tenanay hoe mitandremy isika fa misy fiatraikany io le andraikitry ny fitondram-panjakana, fitondram-panjakana matranjaka, fitondram-panjakana mijery ny vahoaka hoe inona ny tena vahaolana maharitra. Ary zay zany tsy ndriky foana zay le hoe vahaolana maharitra any amin'ilay faritra maro samihafa zay isiny ireny zavatra ireny. Ny fahatelo fanamarina tiako atao dia ny hoe any amin'ny faritra fianaran-tsoa iny ohatra zay nalehanay a dia betsaka mihitsy ny fanapahana hazo zay hitanay a dia hoy aho hoe rehefa manapaka hazo ianareo a zay manapaka hazo anankiray a dia tokony amboly hazo roa farafaratsiny satria zay no miantoka le asandry zareo voalohany indrindra ary zay koa no miantoka no avon'le taranaka zay no miantoka le tontolo iainana eto Madagasikara. Ka zay zany dia misy politika ampanjakana tokony apetraka amin'izay lafin'izay fa nawinina isika eto Madagasikara mbola tahin'Andriamanitra tsika satria manana tontolo a zay miavaka isika nefa ny raha tsy kajitsika le tontolo zay misy atsika io a dia ho sahirana isika. Ka izay moa zany a rehefa tonga eo amin'ny fitantanana ny firenena dia ivoy izay hevitra zay hoe tsy maintsy kajitsika ny tontolo iainana satria na le fizahantany zay tiatsika mpandrosoana azy dia fizahantany zay mampiditra ny tontolo iainana ao anatin'ilay zavatra midy. Ka dia zay mahatonga hoe anisan'ny programa i tontolo iainana io a fa ao anatin'ny programa rehetra zay misy a tafiditra ao ny tontolo iainana. Eo amin'izay resaka tontolo iainana izay ana dia Rajaonarimampianina ny ady hevitra amin'iseo matetika ihany koa dia le fiarovana le tontolo iainana andanimbola be nefa le olom-pirenena olombelona manodidina le tontolo iainana zay arovana mahatra fa diranovana. Mety misy politika ahafahana mandrindra an'izay ve sa zay no ahazoana fa matsimbola avy any ivelany dia zay tsy maintsy andoliana. Tsy hoe mandoaly tsika fa anjarantsika mandresy lahatra andreo mpamatsy voly ireo hoe za dia milaza aminao a ary milaza ny rehetra zay manaraka izao fandarana izao fa tamina ministra ny fitantanam-bola sy ny teti-bola rehefa niady hevitra tamin'ny mpamatsy vola ny banque mondiale dia nametraka mihitsy zay hevitra nyteneninao zay hoe tsy maintsy le olona nyjerena aloha fa rehefa tsy karakaraina le olona zay miaina manodidina n'ireo ala ireo raha ala no resahana na ao anatin'ireo ala ireo a dia hopitehany foana ny ala fa tsy maintsy tsinjovina izy aloha dia ampianarina izy ampianarina hikajy ny tontolo iainana izy dia amoronana asa izy zay azony mampiditra vola mba azahoany sady miaro ny tontolo iainany no azony mampiditra vola tsy anapotehany le tontolo iainana. Ka anjarantsika mandresy lahatra n'ireo mpamatsy vola ireo zany a fa za mino a fa efa miova ny fomba fijeriny zao Soava efa manaraka izay everina fa tokony hitsinjovana ny vahoaka morona any amin'ireny tontolo iainana tokony arovana irendry zareo zao. Mahakasika ny mpamatsy vola zay any Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina ny vahiny no anisan'ny namatsy vola betsaka indrindra mahakasika ny ty fikarakarana ny fifidianana ity eo ihany koa ny ampahany netin'ny fanjakana malagasy ary betsaka ihany koa zay ampahany netin'ny fanjakana malagasy zay teo amin'ny sehatra maro tsirairay avy raha ny fantaniana apetraka sy ny adievitra mivezivezy matetika re matetika hoe misy ony zany candidat ny frantsay zany amin'ireo telo amby telopolo ireo tsy ray fa maromaro fantaniana tonga dia ataoko maintsy be anao ve anisan'izay za aloha tsy mahafantatra an'izany fa zao avy mahafantatra sy mahaino an'izany za aloha tsy candidat andry zareo zany eny ary zay fovaly zay ny tiako idirana tsy misakana mety ho anampindry zareo a zany rehefa orinan'izay a fa tsy hoe fitenenako an'izay akory ny tsy anampina fa ny Fransa dia anisan'ny tany zay miara-miasa amin'ny Madagasikara hatramin'izay ka hatramin'izao.
ny tena tiako hidirana amin'izay ndre matoa Hery Rajaonarimampianina mahakasika an'ireto nosy manodidina antsika ireto izay tena edivany zao tontolo zao mihitsy amin'ny zao tsika miresaka izao. Inona no mety ho fandresen-dahatra hoentinao iverenan'ireo nosy ireo ho an'ny Madagasikara? Azonao atao ve ny andresy lahatra an'ireo ary manome tokony malagasy ve ianao fa rehefa tonga amin'izany toerany filoham-pirenena izany dia ho tafaverina amin'ny malagasy izany nosy manodidina izay manan-karena be dia be tsy tokony tsy foroan'izay. Ny azoko ampanantenaina dia hoe iady aho satria mapolo taona nge ireo nefa niediny fa matoa hiediny izy ireo dia satria misy antony ao, misy arena maro zany indrindra ny solika zay hita amin'ireo tany ireo ka zay mahatonga an'izy edina amin'izao fotoana izao. Misy le tany anankidimy ireo moa zany zay edina amin'izao fotoana izao. Fa ny azoko ampanantenaina dia hoe iady mafy ny riverenandreo amintsika zay nataoko hoe rehefa mafy le fitoram-panjakana, rehefa tena miaraka amin'ny vahoaka le fitoram-panjakana, mino fa afaka nova zavatra isika. Amin'izao fotoana izao mino fa misy kadin'olona tena liana be mihaino anao fa mbola tsy voaresaka mihitsy. Izy ary zay ho ianao voaresaka foana zao nandritry ny teteza mity iny isaky mihetsika tery zalahy foana andresana zalahy foana andresana ny miaramila. Ahoana mba fomba tetika ataonao ziako hoe mikasika an'io hoe satria miresaka fitandrona filamina ianao mikasika ny miaramila, ny polisy sy ny zandary zay eo anatreny vahoaka aloha misy tatitra hafahafa foana matetika. Misaotranao metraka fanontaniana satria nge za raha nresaka tamin'ny voalohany hoe ametraka fandrimpahalemana dia anisan'ny tena lehibe ao anatin'izay mihitsy ireo antoko-telo ireo polisy, miaramila, zandary. Fa tsy zay rery ny tiako tenenina raha miresaka fandrimpahalemana Davidson fa ao anatiny mihitsy koa ny vahoaka tsy maintsy entanina ny vahoaka iaraka miasa ametraka n'izany hoe fandrimpahalemana. Fa raha iresaka fotsiny tsika n'lay hoe miaramila dia ozy aho hoe za manana tetika zay tiako edina hevitra ngamba tsy eto ny tena edina hevitra azy satria manahirana moa indraindray rehefa miresaka an'io zavatra ataoko hoe secret défense io fa za manana hevitra miresaka fandrimpahalemana tena sokajiko telo mihitsy n'le izy hoe ahoana ny edina amin'ny tsy fandrimpahalemana aty andrenivohitra amin'ny tanan-dehibe zay zany tetika anankiray zay. Ahoana ny edina amin'ny tsy fandrimpahalemana any ambanivohitra misy tetika anankiray ampiasaina amin'izay. Ary ny fahatelo dia hoe ahoana ny edina amin'ny tsy fandrimpahalemana any amin'ny reo atona hoe zone rouge reo zany misy politika zay tiako apetraka ao anatin'le izy ary misy adihevitra mihitsy ary zay fijeriko azy tokony apetraka amin'ireo zavatra reo. Eto amintsika mantsy efa voasokajy hoe ny andrenivohitra tanan-dehibe dia ny polisy, ny ivelan'izay dia ny zandary, dia efa manana ndraikitra manokana koa zany ny miaramila. Hoy aho hoe mametraka fanontaniana maninona moa no tsy avondrona ireo hijerena sehatra anankiray, lalàna anankiray zay azonindreo miaraka mametraka amin'ny fandrimpahalemana na dia ty andrenivohitra azy. Fanontaniana sy adihevitra zay apetraka zany zavatra zany mety misy fanovana lalàna ilaina amin'izany zavatra zany fa apetrako le izy ain'ny vahoaka no jerena, ain'ny firenena no arovana, tsy azo atao ve miadihevitra amin'izany zavatra zany. Zany zao dia fanontaniana ataoko hoe lehibe zay apetraka mihitsy. Fa raha miresaka nefa hoe fandrimpahalemana tsy miaramila rery no voakasika ao anatin'izany hoe fandrimpahalemana izany na ny polisy na ny zandary fa tsy maintsy misy le atsoka hoe mesure d'accompagnement maro samihafa zany tsy maintsy hojerena miaraka amin'izay ao anatin'izay ny fitsarana. Tsy maintsy manaraka ny fitsarana hoe rehefa misy mpangalatra, misy mpandrova, misy mpamono olona zay tratra ary hita mihitsy fa nanao ny eloka tokony hosaziana izy. Misy fitsarana zany zay tokony hipetraka mazava tsara eo akaikin'izay. Misy ary ty le lafiny ara-ekonomika tsy maintsy atsaraina ny tontolo ara-ekonomika fanomezana asany olona. Izy amono manao an'ireo dalo ireo
tsy le tanora eo an-tanàna ihany ve manao an'le izy moa le mangalatra reo le olona le tsy mananasa ihany sahirana no manao an'le izy zany hoe misy zany a mesure d'accompagnement tsy maintsy apetraka eo amin'ny lafiny ara économika eo amin'ny lafiny ara-sosialy eo amin'ny lafiny ara-pitsarana ary misy koa zay ifandrombona ny rehetra mihitsy le famerenana ohatra nyreny hoe ny asany quartier mobile ny andromasom-pokon'olona zany hoe le fientanan'le vahoaka mihitsiny zany a mila averina ndray mandehandray am'izao fotoana izao fa raha ny andraikitra ny reo miaramily reo aloha dia manana andraikitra everika fa lehibe zany a reo atokotelo reo a amin'ny famerenana ny fandripahalemana eto amin'ny firenena tsy matahotra ve anao miresaka an'izany Rajaonarimampianina nga moa rehefa miresaka ny mahakasika ny vahoaka ianao dia tokony atahotra tombontsoa ny vahoaka angeny resahantsika zany tombontsoa ampirenena angeny resahantsika zany ngamba hoe le miaramila ve mpitandro filaminana ve miaro ny fitondrana sa miaro ny vahoaka raha izy no anontanianareo a dia mazava ho azy fa miaro ny vahoaka izy ary miaro ihany koa ny fitondram-panjakana amin'ny ma institution ny fitondram-panjakana adidiny ny miaro an'ireo fa ny tena zava-dehibe amiko a dia hoe na fitondram-panjakana na ny vahoaka na miaramila dia tompontsoa ihany nyjerena dia ny vahoaka sy ny firenena zay amiko ny tena zava-dehibe a rehefa tafiditra ao anatin'ny fomba fijeriny rehetra zay zavatra zay a dia ny fijeriko azy a tokony ifandrindra ny zavatra rehetra misy candidat telo amin'ny telopolo eo nareo rehefa mihaino anao zay dia sady mihainonao candidat sasany koa ohatrany hoe misy itovizana kely any amin'le programme anasa zany fa ny fanontanian'ny vahoaka zany ny fanontaniany zay mihaino anao eto solonay tena ary io koa fa reo amin'ny assistance reo ndre matoa Hery Rajaonarimampianina dia zao inona mahasamy hafa anao a amindreo a roa amby telopolo hafa reo ka tonga anay a ifidy anao programme araka ny teninao mety mitovitovy fa mivoiziko foana ny olona manatanteraka azy a no tsy mitovy ary azy ampitoviana ny olona manatanteraka azy samy manana ny tantaran'ireo olo reo samy manana ny eviny eo amin'izay fianarana traikefa nananany asa nataony reo olo reo a ny any teneniko amin'ny olona ary indrindra na dia miresaka amin'ny tantsasy tambany vohatra aza dia ho za hoe za efa tantsaha ohatra anareo efa nyaina ny ainanareo efa mahatsapa ny fahorianareo mahafantatra ny zavatra tadiavinareo za raha miresaka amin'ny tanora mpampianatra koa mahafantatra ny problemanao tanora afaka miresaka aminao tanora afaka mifampidinika aminao afaka manolotra sosikevitra amin'izay hijarena ny atsarana ny hoavinao raha iresaka fampandrosoana isika ady amin'ny fahantrany ady ara-teokareny zany mila vola zany manana ny traikefa hitadiavana ny vola tao anatin'ny krizy ara na hitady ny volako maika ave fa rehefa ao anatin'ny fotoana milamina tsy hoaiko ny hitady an'izany a ary ny anankiray zay efa nyteneniko teo a matahotra an'Andriamanitra tsy sahako mamitaka an'ireo vahoaka ireo a ka ilaza amin'ny hoe zao ny tiako atao a nefa tsy hotanterahako zay raha pitso a tsy ho sahako ny anao an'izany aloko tsy miteny toy izay a ilaza hoe anao an'izao a nefa tsy hotanterahako ny azy zany a Radavidson zay teneniko ho tanterahako zay ny any fomba fijeriko asana resy lahatra aloha anao na tsy fa zany reny mba metraka fanontaniana aminao hoe inona ny tokony ataoko andresena lahatra anao nanana telopolo andro tsika nanaovana an'izay fandresen-dahatra zay amin'ny zomany fotoana amin'ny mpifidy ave koa metraka fanontaniana miaty ohatrany hoe mahavariana ihany satria mijerenao a zao ny olona rehetra eo amin'ny raha-pirenena zany hoe samba manana ataontsika hoe personnalité modèle ihany sasany hoe Nelson Mandela Luther King enao mba izy mba hitanao izy mba personnalité nao hitanao mba modèle amin'ny ireo personnalité politique fandimy teto amin'izao tontolo zao misy miteniteny mantsy hoe mitovitovy amin'ny François Hollande io ny Rajaonarimampianina za ngamba aloha tsy mitovy amin'iza na amin'iza satria
Hery Vaovao ray ihany eny e misy lesona azo sy toetra azo alaina daholo ange amin'ny olona rehetrarehetra za ngamba tsy ilaza hoe olona anankiray no angalako zay azo lazaina hoe modely izay fa betsaka ny olona zay azo angalana modely teneninao teo a zay tenenin'ny olona hafa tsy maninona reny azo angalana modely reny ny ray masina ny papa azo angalana modely reny ny eto atoerana reo azo lazaina hoe reo mpitolona teto amintsika teto Madagasikara betsaka ny azo angalana modely reny betsaka reo mpitondra fivavahandreo koa zay azo angalana tahaka na ny eto atoerana na ny any velany ka ngambany a tsy ho faritako hoe ianina rery le izy so lasa mitovy aminy eo ahako fa ho iaho hoe misy toetra samihafa misy lesona ihany koa am'izay ny ainan'ny olona azo tsoany ny ahy zany de zao zay tsara amin'ny olona zay tsara teo amin'ny tantara zay tsara eo am'izay ny ainako zay nosotomoko anyvozako hery anyvozako hery vaovao isan'andro san'andro mba etiko anasoavana ny vahoaka sy ampandrosoana ny firenena andramatoatra anamatsiany ny zavatra firesako koa matetika mitodika amin'ny tanora ianao tsy de re nandritra ity vanim-potoana fampielezan-kevitra dia ny politika amin'ny fanatanjahantena satria ny fanatanjahantena mandrakariva dia mety mampisongadina n'le firenena rano lafany hoe fampandrosoana raha dia mety misy hoe isan'ny fanotra amin'izany ahoana nina no mba hoe teny akapobeny hoentinao amin'izay tontolo ny fanatanjahantena zay angamba tsy de tena hoe andresana be le izy fa andresana ihany za moa zany miteny amin'io ihany ary ny aza moa tsy de tena hoe resaka fotsiny fa nasina action kely le izy tsy amin'ny zao macandidat zao fa tamin'ny fiainako rehetra dia nanampy ny tanora teo am'izay sehatry ny fanatanjahantena zay ny zavatra hita zany de zao ny tanora malagasy de tena tia fanatanjahantena mihitsy ary de tena misikiponitra mihitsy ary de te ezaka mihitsy fa izao tsy ampy fitaovana izy ary dia zay zany ataoko hoe mila piny izy eo am'le fitaovana eo am'lay ataoko hoe infrastructure zany dia everika fa tokony atao mihitsy ny anampina ny tanora ary za vonina ny anampy ny tanora eo am'izay sehatra izay zany tokony anampina am'le flasiny infrastructure ho izy ao tokony ampina ihany koa eo amin'ny lafiny fitaovana ny tanora betsaka zany mbola zavatra ezaka tokony atao hoe fa za mametoky ny tanora fa dia miaraka isika raha am'izay lafiny fanatanjahantena zay satria dia sady tsy vitany hoe fitaizam-batana io fa ny fitaizana ny saina sy ny fitaizana ny fanahy ihany koa ary manakana ny tsy anaovana zay fakam-panahy maro samihafa mety mahazo ny tanora am'izao fotoana zao eny ary mandeha dia mandeha ny fotoanantsika ora iray sasany no ny rahantsika mivantana avy aty amin'ny Carlton Anosy miaraka amin'ny Hery Vaovao ho an'ny Madagasikara candidat Hery Rajaonarimampianina 30 andro no fampielezan-kevitra ny teteza-paritra ny farananao tato amin'ny Carlton tamin'ny TVPS Madagasikara sy tamin'ny MATV ary tamin'ny Viva Tv ihany koa teny fohy entinao amaranana n'izao dinidinika izao sy entinao andresena lahatra faraparany ihany koa ny mpifidy amin'ny zoma 20 octobre ho avy izao ny voalohanteniko aloha dia ny misaotra ny rehetra zay manaraka zao fandarana izao ary misaotra anareo koa nanome zay ataoko hoe fahazahoana miresaka amin'ny vahoaka amin'ny alalan'izao télévision anankitelo izao ny tiako ho tenenina anao zay miaino ahy sy ny mijery ahy dia hoe efa candidat zay manana fahavononana ny anavitra ny firenena hitondra hery vaovao an'ny firenena
ity miresaka aminao ity manana programme izy programme izy mety mitovy fa ifanlazaiko teo le hoe ny olona manatanteraka azy no tsy mitovy ny olona miresaka aminao olona tsy vitany hoe nanana traikefa fotsiny fa olona manana finiavana olona efa vita sedra ary indrindra olona efa niaino anao efa niaino sokajy maro samihafa niain'ny tanora ary fantatro ny fahasairaninareo niain'ny vehivavy fantatro ny fitaitaina ny vehivavy ny amin'ny hoaviny zanany amin'ny fahasalamany ary ny eo amin'ny ara-toekarena koa azy efa niain'ny mpamokatra ary efa eniko reny zay ny namaliko hoe tsy maintsy hitondra ny anjara-biriky ny fitram-panjakana eo amin'ny fampandrosoana ny sehitry ny fambolena zany hiteraka asa ho an'ny rehetra indrindra ho an'ny tanora amin'ny fanaovana asa vaventy satria everiko fa zava-dehibe izany zavatra izany fa indrindraindrindra dia amerina ny fifampitokisantsika fampitokisanao sy amiko fampitokisanao sy ny fitram-panjakana zay ho ajoroko zay no everiko fa zava-dehibe zay no azotsika mametraka fitram-panjakana tandalana tsy isy zanakikala hafa rehefa izao no filoham-pirenena ary hitovy ny fitondrako ny faritra rehetra zay misy eto Madagasikara ka zay arena rehetra eto amin'ny firenena dia entiko anompona ity firenena ity amin'ny alala nijerevana ny tompontsoanao vahoaka ka izay no everiko fa tena zava-dehibe satria ho anao zany no hery vaovao zay hoetiko manana finoana anatanteraka an'izany manana finiavana entina anao an'izany ary tsy finiavana hoe aitraitra fotsiny fa finiavana ny tena anatanteraka fampandrosoana maharitra ho anao ka raha hifidy ianao amin'ny zoma zao dia lazaiko hoe tena safidy lehibe satria ny tena fanorenana ny tena fiarahantsika io amin'ny zoma io ka raha hifidy ianao dia efa voalazako anao teo daholo ny tao an-tsaiko ny tao am-poko fa dia voninao ny iaraka aminao voninao mijery anao amin'ny hoavy rehetra ka dia tolo-tanana avy aminao no andrasako tolo-tanana iaraka ampandroso ity firenena ity ary zany rehetrarehetra zany araka ny fanorazaiko izy foana hoe etiko ao anatin'ny tena fatahoran'Andriamanitra izany rehetrarehetra zany zay ngambany teny eny avy dia ndesaka eto moa zay telondralahy ny amarana anazy angamba ao anatin'ny tehaka sy ny atsony vazaha hoe stand innovation dia hoe raha mba mety ianao Hery Rajaonarimampianina dia mba mitsangana dia nivady aman-jana koa mba ho jereniny vahoaka malagasy hoe ireo nitondra ny firenenay zany izy ny fianakaviana mety tsy eto daholo ry zareo misy ny tsy eto toerana misy ny tsy eo fa dia zeo moa zany dia raisika anareo voangono anarany dia nosa dia Kristina zanako vavy dia ny vadiny Lolin dia Mathieu ny zanaka Lamato reo zay ny eto tompo eny ary plastique vavy misaotra anareo misaotra anao zay misaotra ny teknisianina rehetrarehetra ary ny télévision zay napita amin'ny vantana sy ny TV plus zany zay napita amin'ny vantana an'izao fandaran'izao misaotra ny télévision Viva ary ny télévision TV ary isy rahalahy zay niarana nentina ny fandarana teto dia mirary soa anao zay tompoko ary dia alasany amin'ny adidy zay miandry anao sotra anareo telo mirahalahy moa zany zay nanetana sy nanafana izao feonatsika izao dia misaotra anao zay nanaraka ihany koa tany atokantrano izao fandarana izao ary misaotra atsika rehetra koa zay tonga nanotrina teto amin'ny Carlton misaotra tompoko